Betsaka ny fahavoazana ny anjato amin'ireo lalana manerana ny nosy, indrindra ny teto andrenivohitra taorian'ny fandalovan'ny rotsakorana ny sesy tamin'ny volana febroary iny. Ny fefilohan'i Soavina sy ny manamorona anakadimbahoaka iny no anisan'ny notsidihana ministry ny asa vaventy androany. Firotsahan'ny rotsakorana be loatra tamin'ny taona 2014 ity no anisan'ny antony tsikaritra fa nahatonga ny fahasimbana betsaka. Androany moa zany hita ry tsapan'ny reo vahoaka fa lidina ny rano, lidina be mihitsy ozy izy. Dia zavatra tsara zany mavelombolo ka nenay moa amin'ny lafin'ny asa vaventy ty diky ty zany tapaka misy fahatapahana anankiray izy tamin'ny voalohany dia ny ampitsony ihany dia nisy fahatapahana ny fanindroa dia fanitelo ny afaka ampitso ka ny olana dia ny fitaovana ngeza zay ny asana teto dia tavela eto amin'ny voany to dia voatery camion kely sy engin madinika zany no ampiasaina fa tsy afaka mampiasa le ngeza satria ty zany malemy be le lalany ty fa tiako ambara amintsika fotsiny zany tsy nisy orana tahaka zao tanatin'izay 20 taona lasa zay zany ny ingénieur amin'ny travaux publics ao miteny an'izany daholo dia zay zany zavatra tena hitako hoe anisany nanimba zavatra. Miara-misala kosa ny gouvernement ary samy mandray ny andraikitra tatrify azy hoy ny ministry ny asa vaventy raha namaly ny mpanao gazety momba ny fiarametan'ny gouvernement amin'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa simba. Nanamafy anefa ny tenany fa ny famatsim-bola avy amin'ny fer na ny fond d'entretien routier no anambarana ireo lalana sy fotodrafitrasa maro ankehitriny. Nako aloha tsy anaty gazety mahita an'ireny fa aty aminay tsy dia misy olana. Anaty gazety mahita fa io moa dia tsy ahafantatsika fa ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia saro-piaro amin'ny fomba fitatahana ka anisan'ny ny adidina apetraky ny filoham-pirenena aminay dia hiaro an'izany koa hoe fomba fitatahana mendrika izay satria raha misy tsy fetezana fomba fitatahana dia tsy mahazo financement tsika zava-dehibe. Anatin'ny conditionnalité ny banque mondiale misy zavatra be dehibe bailleur de fonds dia anatin'ny olo moa zany efa fantatsika resaka vidiny solika resaka bonne gouvernance resaka dia ato amin'ny ministère io anatin'ny zavatra tena mila harovana. Nanararotrana amin'ny fanimpiana ho an'ireo mponina teny amin'ny faritra manamorona amin'ny fefilohan'i Soavina iny ny ministra Roland Ratsiraka sy ireo mpikambana ao amin'ny kabinetrany va 2 taona no nozaraina tamin'ireo traboniny.